tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikanina. tahaka ny groupe aina vao izay nitondra ny paikady entiny anatanterahana ny tetikasany dia avotra mandritra ny samy gasy anio ny paikady entin'ny groupe GSM na ny gasy say manova ho an'ny roa volana 6 izany hoe ny volana oktobra novambra izay anatanteran'izy ireo farany ny tetikasa imbonana miandry azy ireo. Ny taona 2024 no hiatra malagasy indray ny fifidianana izay ho filoha am-pirenena araka ny fandaharam-potoana io manahoana ary ny fiomanan'ny commune na ankady vorobeny amin'izany. Ny fanontaniana ho anao mpiaino no entina maranana ny fandarana anio ka ny laharana 03232 03230 hatrany no amalinao SMS izay fanontaniana izay. Tonga soa ary eto amin'ny samy gasy manasanao mpiaino inoro raha hoe larson sy mampiona ravalson izay manolotra ny fandaharana. Samy gasy ny vaovao. Gasy sa manova na GSM dimy mianadahy izy ireo no mandrafitra ity groupe na Peace Builder ity eo aloha i Norzara Eveline avy ao Atsiranana, Randrianomanana Mangala ao Fianaratsoa, Rawelson Gabriel Armamy Antananarivo, Saoly Nirina Yolande ao Fianaratsoa ary Rakotzandriny Louis Validor avy ao Iosy. Manaola ara-panomehana amin'izany tambirina ndraikitra izany izy ary ao Diego renivohitra no anatanteran'izy ireo nitetikasa iombonana anamafisana orona izany tambirina ndraikitra izany. Inona ary ny paikady entin'izy ireo any hitantanana ny roa volana 6 izay entina anatanterahana izany tetikasana izany. Eveline Nozara no miresaka ny fanontaniana hoe inona ny paikady entina anatanterahana ny tetikasa. Paikadinay moa zany efa mitohy foana satria nanomboka tamin'ny dingana faharoa iny zany dia efa nisy paikady napetraka. Anisan'ny paikady nataonay dia ny fizarana 10 en secteur 10 ny commune urbaine de Diego, dia anisan'ny paikady koa ny fametrahana sy ny fiofanana nomena ireo tanora ao amin'ny ville de Diego zay. Dia atsika miteny zao zany dia misy groupe na tanora 10 andeha hiasa amin'le secteur 10 zay. Dia iny groupe na tanora 10 miasa amin'ny secteur 10 iny no andeha naparitaka ny antsoina hoe bulletin de score, zany hoe fakana ifotony ny hevitra n'ireo vahoaka momba ny thème 10 moa zany noentinay afahanay mi-englober les redevabilités rehefa avy eo. Le thème anankiray voalohany dia resaka éducation à la citoyenneté, dia ny faharoa resaka assainissement de la ville, dia ny fahatelo resaka insécurité, dia ny fahaefatra resaka gouvernance et transparence, dia ny fahadimy farany force de l'ordre, relation force de l'ordre miaka amin'ny autorité locale sy ny mponina eo an-tanàna zany. Amin'izay fotoana zay rehefa miparitaka isaka secteur zany misy thème anankiray, dia rehefa vita iny famparitahana an'iny bulletin de score iny dia ho raisin'ireny ankizy ireny, zany hoe ho récupéren'le ankizy le bulletin de score dia anaovana étude. Dia avy amin'iny bulletin de score iny no anomanana n'antsoina hoe tribune d'expression populaire isaka secteur. Dia isaka secteur mamoaka ny antsoina hoe équipe na plaidoyer. Dia iny équipe na plaidoyer iny no raisinay équipe na GSM aty amin'ny farany anomananay an'ilay tena thème-nay moa zany hoe les redevabilités zay fonosan'le zavatra 10 thème 10 resaka teo iny. Omeko ny namanato angamba manampy tsy mbola misy zavatra tsy avoresaka. Misaotra indrindra amin'ny fanomezana fitenenana Saoly Nirina avy any Fianaratsoa. Ny fanampiako an'izay teny Norzara zay efa vita zany zao ny TDR zay terme de référence zay hoe entina ilazana amin'ireo ankizy ireo ny andraikitra zay ho tanterahan zareo isaky ny secteur araka ny voalaza teo. Dia ny fiofanana moa efa vita araka ny voalazan'ny Norzara teo zay fa ny akoatran'izay ihany koa izahay 10 mianadahy izay ao anatin'ny vondrona groupe GSM zany samy mitazona
ekipa isaky ny secteur ihany ko zany hoe manao coaching andry zareo anisan'ny paikady napetraka ihany ko zay satria moa izahay samy miparitaka any amina faritany dia amin'ny alalan'ny Facebook izay nanokafanay groupe anankiray hoe groupe redevabilité dia ao anatin'izay zany izahay no mifampitapita ny information sy manao an'izay resaka coaching andreo ekipa isanisany any amin'ny secteur 10 zay. Nisy ny efa fomba fiasanareo teo aloha talohan'ity septembre ity zany, inona ny hitanareo mbola afaka tohizana amina fomba fiasa mba traranareo an'le tanjona, ary inona koa ny hitanareo mbola tokony ho hatsaraina amin'le fomba fiasanareo teo aloha zay? Jusqu'à jeu aloha ny fomba fiasanay dia azo atao hoe milindra ary mety satria na dia mipariparitaka zay za azo avy Diego Saoly avy any Fianarantsoa, Valdor Toliara, i Gabriel Simanda eto Antananarivo dia mifandray zay ao anatin'ny groupe GSM Messenger dia mifanakalo hevitra zay amin'ny telefônina koa. Zany angamba zavatra mbola azonay tohizina hatramin'ny fahafarany tetikasanay ity dia nanokatra groupe redevabilité moa zany zay araka voalazan'ny Saoly teo hoentinay anaovana échange miaraka amin'ilay tanora satria tanora 530 avy amin'ny fikambanana maro eo amin'ny Diego Seray zany no miara-miasa aminay, misy président d'association Vantoliary, misy président d'association Vanosbe, misy association Mbilbe, anisany tanora sélectionnenay satria ny appel à manifestation d'intérêt no nataonay zany mba ialana satria tamin'ny feedback nataon'ny public farany iny hoe aza concentré avana amin'ny association ajufasy any le etsika ataonay. Ny paikady nentinay moa zany noho hoe le ajufasy efa miara-miasa aminay satria biby tsy mandeha raha tsisy lohany dia iny zany anisany hoe antenne ny GSM sur place zany hoe collaborateur miaraka aminay zany ny ajufasy fa ny tanora mandeha miasa amin'ireny secteur anteneniko teo iny tsy tanora na ajufasy zany fa tanora zay sélectionnena à travers na manifestation d'intérêt hoentina iréalisena ny redevabilité zay. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 ivondronandreo Peace Builder enina amby 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Milarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Iny ary farany angambany hoe entandray ny mpiaino antsika ifidy ny GSM ary. Ny groupe GSM moa ny safidy ny loahevitra ny tetikasany hoe tamberina ndraikitra antoka ny fandriam-pahalemana maharitra ka izahay zany dia mbola manentana atsika rehetrarehetra ihany na amin'ny alalan'ny SMS zany na amin'ny ny SMS zay alefatsika amin'ny alalan'ny numéro vert 032 32 032 30 alefatsika amin'izay SMS izay ny hoe IC dia mikisaka kely 2 IC 2 dia manentana atsika hatrany hatrany satria ny fanohanana avy aminareo dia anisany mitana anjara toerana goavana dia goavana amin'ny fahatanteranay an'izay tetikasanay izay. Mety tsy dia tena hoe mety ho azotsika mety tsy ho azotsika le izy nefany alefaso foana ny SMS alefaso foana ny SMS fa miandry anareo izahay ao anatin'izay fanatanteranay ny tetikasanay izay. Eny rakotojandra ny Valdoro baka amin'ny région Horombe raha nandinika ny thème zay ny safidina io anareo dia io ny fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara ny tamberina ndraikitra zay atao hoe manky indrindrindrindra zay misy ny safidiananay anazy atao modely ataonay vitrine Diego amin'ny resaka tamberina ndraikitra eo ny voany commune iverinay fa raha vitrine Diego nahoana Madagasikara sy mba vitrine amin'ny zavatra misy anazy zay ny angatanay fanohanana avy ny amin'ny sikaby
satria azonay alefa azonay zarainy aminareo zany projenay zany hoe nahoana degony vitrine nahoana koa nareo ny tsy vitrine de Madagasikara de am'izay fotoan'zay samy misy redevabilité daholy amin'ny district amin'ny commune amin'ny fokotany misy isika de mitaona tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fanampianareo anay safidiananareo anay fa zany ny atoky ny fampandrosoana de nitamberina ndraikitry ny tsirairay atsika diaba Diego atsika mety pose question hoe fa manima Diego ny choisissena anisan'ny commune oreray amin'ny Madagasikara Diego mara tsy mampitovy ny commune de Diego amin'ny commune eto Madagasikara anisan'ny commune voalohany atokana manana natao hoe politique municipale ny ville-tsika hoentitsika ndraiky hoe izy ty ametraka an'izany redevabilité mba lena ny hevitrytsika ifotony mba misy tamberina ndraiky tsy reo olo fidiatsika napetsika tsika io hoentina ampianarina tsika jiaby hoe rehefa misy raha tapahiny tsara ny mifanakalo hevitra tsara ny mifampijery ary tsara ny fanaovan'izy zareo voafidy ny atao hoe compte rendu zegny baka ny aizantsika izy fidiana GSM izy io tsy GSM zaraiky ny association tsika jiaby Diego eto miara-miasa amin'ny GSM io tanoratsika ny olom-boafidy atsika jiaby mbo avy amin'ny fokony tany ihany koa zay io mbo reninareo ary ho hitanareo fa raha ty tsy korana amin'ny radio fa tena izy merci amintsika jiaby efa misokatra ny fifidiananao pian reo tetikasa iombonana miompana fandripalemana sy ny filamina fiarahamonina tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pis builder enina amin'ny roapolo mianadahy no aroso tsarainao pian io milarana 03232 03230 no andefasanao SMS raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1 raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2 raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3 raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5 filan-kevitra 03232 03230 ny taona 2024 no fandaram-potoana natanterahana ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ao an'i Madagasikara manao ahoana ny fanomana ny commune Akadivorobe izany Akadivorobe amin'ny district Antananarivo Atsimondrano iny tany antoerana ny ekipan'ny Samgasy Samgasy mandray vahiny mandroso tompoko raika ambe 10 kilometatra mialana Antananarivo no iaingany fandarana Samgasy amin'ity androan'ity manambahiny sika eo aloha zany ny vice présidente ny fikambanana Mamsoa Ramatoa Ranara Marie Christine eo ihany koa ny filohan'ny fokotany Akadivorobe Andriamatoa Ranaivo Mamo ifidiny Irina sy ny filohan'ny fokotany Lailava Est Andriamatoa Robertson Mamitsina ary eo ihany koa ny lefitra voalohany bentanana Andriamatoa Arimanana Jean Olivier miarabanareo ny fandaharana Samgasy ny loha hevitra ifampiresantsika androany manahoana tokoa moa zany ny fiomananareo ho an'ny commune na Soalandy Akadivorobe manokana ny fifidianana izay atrehan'ny malagasy atrehany ihany koa ny eto anivon'ny commune amin'ny taona 2024 iny raha marina dia efa eno ary fantatry ny olona rehetra ety anivon'ny commune Soalandy Akadivorobe zany atao fifidianana amin'ny taona ho avy taona 2024 ka noho izany dia tsy dia mbola manana fiomanana firy ny commune satria raha tsy atao mipaika mihitsy ny taona 2024 vao taitra ngamany raha zay ny tena marimarina kokoa ny vahoaka ety anivon'ny commune nefa na izany na tsy zany dia efa nisy ihany ny fanisanan'ireo mpanavaozana an'ireo liste ny mpifidy ety anivon'ny commune ao anatin'ny fokotany valo zay eto anatin'ny commune Soalandy ho anareo anatin'ny président fokotany moa zany ho anareo président fokotany efa tafiditra ao anaty liste daholo ve le olona tokony fidy amin'ny taona 2024 sa inona ny ataonareo zany amin'izao ny olona moa zany zay lista teo aloha dia nisy ny ala dia nisy ny nampidirina
fa le teo aloha zany a de mijanona ihany fa misy ihany kio zany ny olona vahiny sy ny fienotona zay mbola raisina antsoratra aloha fa mbola tsy efa tsy ampidirinao anaty lisym-pifidianana ntsony raha tsy misokatra ny fanokafana ny lisym-pifidianana zany a amin'ny fotoanan'zany amin'ny volana janoary any angambany zany de misy kio zany ny hoe olona vahiny zay soratana zany eo anatin'le izy de misy ny fienotona. Ny fienotona moa zany ny tena efa ampidirina aloha zao hoe zay vona vita karapanondro rehetra zany no natao lisitra de efa nampiakarina any amin'ny distrika fa reo le olona voampifindra-monina tonga vaovao zany mbola miandra n'le fandaminana amin'ny lisitra fikasiana ny lisitra manaraka. Raha ny filazan'ny lefitra voalohany be ny tanàna teo a raha matoranara Marie Christine any amin'ny volana janvier mihitsy zany areo vao hiditra amin'ny resaka fanomanana ny olona amin'izay fifidianana izay fa maninona ny hoe fa amin'le taona anaovana le fifidianana sa efa izay mihitsy fomba fanaonareo aty an-tanàna zany? Efa izay mihitsy ny fomba fanaona aty an-tanàna de mariako aloha fa vice-présidente ny fikambanana Mamsoa zany zay eto ka zay zany mbola eo ambany fahefan'ny commune zany zay satria fikambanana mpanao asa soa zany zay ny tena marina amin'le izy de mbola miandry ny zay torohevitra vatao amin'ny commune zany zay vao tokony hoe misy fihetsehana ataonay momba an'izay ngambany. Fa raha tamin'ny fifidianana teo aloha efa nisy ve ny ataontsika hoe ino zany fiara-miasanareo tamin'ny commune tamin'izay resaka fanentanana ny olona ny fifidianana izay? Tena nisy mihitsy tompoko manentana ny olona izay indrindra moa ny fikambananay dia eo amin'reto vehivavy miasa amin'ny carrière reo carrière efatr'ireo no tena anaovanay fanentanana moa amin'le akany ataonay koa zany zao dia ohatrany hoe manaratra kely ihany ahako eto fa reo zanak'ireo vehivavy eo amin'ny carrière reo zany tena ao amin'ny centre d'accueil anay. Raha nisy izay ataontsika hoe fiomanana tamin'ny fifidianana zany tamin'le fifidianana efa nataontsika teo aloha inona ny hitanareo hoe azo tohizana amin'le fiara-miasa an'le ataontsika hoe hery-rehetrarehetra ty an-tanàna ary ina ihany koa nefa mety hoe azo anarenana izay efa fiara-miasa nisy teo aloha amin'izay hery-rehetra eto an-tanàna izay? Raha marina dia tsy vitany atao hoe commune rery zany ny fifidianana fanomanana fifidianana ny resahana ny antony dia tsotra ihany raha ohatra nisan'ny mponina afaka miatrika ny fifidianana dia tsy maintsy miainga avany anivon'ny fokotany satria ny tena lalàna tanteraka mihitsy hoe iza marina ny mponina afaka mifidy iza no afaka iza no tsy manana ny ataoko hoe tsy afaka miatrika amin'ny fifidianana zany dikan'izay zany ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa ny anivon'ny fokotany sy ny commune dia teny ilaina mihitsy raha voaresaka fifidianana ny resahana. Zay zany tena zava-dehibe indrindra. Toy izao koa tsy amin'ny président fokotany ohatrany ahoana izay endrika firaisankina eo amin'ny commune sy fokotany zany mba hampahomby an'le fiomanantsika amin'ny fifidianana. Ny zavatra nafinaritra taloha moa zany tamin'ny fifidianana taloha dia nipetraka tsara ny rafitra ny senita aty amin'ny commune fa taorina ny fifidianana iny zany dia lasa senité moa ny taloha fa no lasa senisana izy dia mbola tsy mipetraka aloha le rafitra ny seny eto amin'ny commune zao fa io rafitra ny seny eto amin'ny commune io zany tena mpanampibetsaka aminay any amin'ny fokotany rehefa misy ny fikarakarana fifidianana ohatr'izao dia efa mandefa fiantsoana moa ny délégué d'arrondissement anay zao hoe hivory miaraka amin'ny seny izay amin'ity herinandro ity angambany dia ngamba no anontanianandry zareo le momba ny rafitra ny commune mifanampy aminay. Nanahoana ny taha-pahavitrihan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany teo teto amin'ny commune? Ny fifidianana farany teo moa zany dia fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina commune. Ny olona moa zany le hoe eto toerana le hoe olona fantany tena fantany akaika dia narisika ihany ny tamin'ny fifidianana fa ny solombavam-bahoaka tsy dia nahataitra ny olona loatra iny satria ohatrany hoe tsy dia fantany loatra angambany hoe inona ny tena andraikitra raisin'izany dia ny filoham-pirenena moa zany zao ny olona zany
efa miadiady hevitra ihany hoe ahoana sy ahoana iza sy iza anahoana indray izy ty ahoana zany ny anetananareo an'ny olona sy iomananareo an'ny olona ampiomananareo an'ny olona sahady hoe tahaka ny ahoana ny tokony fidianana filoam-pirenena anankiray raha marina zany a dia tsy maintsy tonga any anivon'ny atao fivoriam-pokon'olona rehefa tena tonga tokoa ny fividianana dia any no anaparitana any no anetanana ny vahoaka irisika hijery any lista any anatin'ny fokotany a dia any izy no mijery hoe zay zany no tena anetanana akaiky kely ny vahoaka ifidy any anatin'ny fivoriam-pokon'olona fa raha mbola izao aloha zany raha mbola amin'izao vanim-potoana ataoko hoe raha mbola volana oktobra zany tsika no miresaka zao a tena ny olona raha zay no tena miteny fa mbola sahirana zany ny olona sahirana ara-piainana ny olona ka na izany raha dia mbola tsy dia tena mbola miditra ao anatin'ny toetsainy tsirairay hoe fividianana apahan'ny olona vitsy no tena mbola ataoko hoe manaraka akaiky raha zany fividianana zany amin'izao fotoana mialohan'ny amaranantsika azy raha ianareo zao a sady mpitantana eo anivona commune na fokotany ianareo mpitantana fikambanana ihany koa raha ny hevitrareo a tahaka ny ahoana zany mety hoe endrikendrika filoam-pirenena tokony olan'iny malagasy zany amin'iny taona 2024 iny raha ny hevitro manokana angambany dia zany hoe filoam-pirenena zany dia tokony hitsinjo fiainam-bahoaka aloha voalohany satria ilaina mihitsy le satria zao ny vahoaka sahirana ny vahoaka voany teny amin'ny président le maire teo sahirana ny vahoaka dia raha resaka fividianana loatra mbola tsy dia hoe misy resaka loatra momban'izay ngambany ohatran'ny nay moa zany sady misolotena ny vahoaka ao amin'ny fokotany ihany koa ny etaetany mponina kabetsahany dia mba hoe filoam-pirenena mba mahatsiaro an'ny sosialim-bahoaka dia eo ihany koa moa no hoe mba fanajana sotoavina mamalagasy zany fa tsy dia hoe lasa korotana be le sosial eto amin'ny firenena zay angamba le filoam-pirenena aloha zany a raha ny eno a dia tena hoe filoam-pirenena mahafantatra tsara ny fahorian'ny vahoaka sy afaka miaro azy afaka mitsinja zany fandripahalemana eto amin'ny tantry ny firenena zany satria efa tena sahirana ny olona dia lasa sady manaonao foana no mangalatra manao akeriny a dia lasa tsy misy ny fandripahalemana ary olona ihany koa afaka mametraka tsara ny rafitra rehetra izay misy hoe toy ny hoe miady amin'ny kolikoly sy ny asa rehetra zay zavatra atao hoe tsy dia mendrika loatra zany a eto anivon'ny firenena satria tsika efa hita ihany ny fahasairanana amin'izao fotoana izao raha marina dia zany atao hoe tokony raha ny eritreritro ho anahy manokana ny olona tokony hitondra firenena dia olona tokony mahalala ny tena fiainam-bahoaka ifotony indrindraindrindra zany atao hoe raha ty anivon'ny fokotany miainga amin'ny commune miainga amin'ny fivondrona pokotany ary manerana ny atao hoe Madagasikara faharoa manarakaraka an'izay tena mijoro mihitsy zany amin'ny tena fitiavan-tanindrazana fa tsy fitiavan-tena fotsiny zany olo zany atao olona tokony hitondra firenena zany ary indrindraindrindra tokony hanana vahaolana ahafahana mijery ny fiainam-bahoaka fa tsy apahana atao hoe apahan'olombitsy zany no tokony azo tombontsoa amin'ny fitondram-panjakana misaotra anareo tompona andraikitra eto amin'ny commune Soalandy Akady Vorobe ary a nandray ny fandarana Samgasy tamin'ity androany ity Samgasy mandray vahiny mandrosoa tompoko arak'izay voaresaka teo a
ny voalohandohan'ny taona 2024 ny komuna ankady vorobe no hiatrika sy iomana amin'izay fifidianana ho filohan'ny repoblika izay araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra ao an-toerana. Ifarana indray ary noro ny Samigasy androany, inona ny fanontaniana ho an'ny mpiaino anio? Ity ary ny fanontaniana mampionina raha ianao no eo amin'ny toerany GSM amin'ny fanatanterahany tetikasany, inona no tolo-kevitra arosinao azy ireo ahafahany mandroso amin'ny fanatanterahany tetikasany. Averiko ihany raha ianao no eo amin'ny toerany GSM amin'ny fanatanterahany tetikasa sy ny ezaka iombonan'izy ireo, inona ny tolo-kevitra arosinao azy ahafahany mandroso amin'ny fanatanterahany izany tetikasany izany. Ya, dia toy ny mahazatra moa zany ny 03232 03230 no andefasanao SMS samalinao izany fanontaniana izay. Aza dinona no mametraka ny toerana iavinao sy ny anaranao rehefa mamala ny fanontaniana ianao. Miankina amin'ny famaliana ireo fanontaniana ireo eto amin'ny Samigasy sy ny fandraisanao anjara mavitrika amin'ny famaliana ireo fanontaniana ireo no azonao loka. Amafisina trano anao mpiaino izay manaraka ny Samigasy zay. Manana ny site web-any ihany koa ny Samigasy izay azonao tsidihana ao amin'ny www.samigasy.mg sy ny Facebook-ny projet Samigasy. Mpanohana tsy tapaka ny Samigasy ny Air Madagascar izay isaorana indrindra ny amin'izay fanohanana izay. Misaotranao mpiano an-trano ihany koa zahay mianada ny fandrimbona tamin'ny fanolorana teto Norora Welarson sy Mampionina Ravalson. Teknisianina androany kosa isandanirina amin'ny heriny indray ary miaona sy mitafatafa aminao. Veloma tompoko. Samigasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa amerikana. Samigasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.